Miarahaba antsika rehetra malagasy namana maneran-tany tratry ny taona 2024. Indrindra isika zoky sy ray aman-dreny rehetra tsy akanavaka. Je vous présente à toutes et à tous mes vœux de nouvel an 2015. Que cette année soit pour nous tous l'année de réussite pour tout ce que nous entreprenons et surtout que ce soit une année de paix. De Madagascar, nombreux ont été les compatriotes et les amis qui m'ont demandé en message privé ce que sont les deux structures Shalom et Supermada. Que ainsi permettez-moi, mes amis, de faire mon discours en malgache afin de leur répondre. Toutefois, pour résumer pour vous, sachez que Shalom et Supermada sont deux structures complémentaires mais très différentes. Shalom fait de la politique et Supermada est une association totalement apolitique. Bien que j'ai voulu initier Supermada, c'est-à-dire Solidarité universelle pour le partage équitable des ressources de Madagascar, c'est écrit dans l'article 1 des statuts de cette association, qui est régie par une loi 1901 française, que j'ai cédé Supermada à 4 femmes qui sont ainsi actuellement les seules initiatrices et fondatrices de l'association, dont Madame Ultine qui assure la présidence, Paul-Marie-Paul qui assure la trésorerie, Josiane Brune-des-Îles qui assure le secrétariat et Irina Randianarvouni comme conseillère. Donc, je ne suis pas membre de cette association puisque j'ai mis en place Shalom qui se lance en politique. Et donc, c'est contre la déontologie de l'association de Supermada. J'invite ainsi tous ceux qui veulent œuvrer pour le développement de Madagascar sans penser à des opinions ou des démarches politiques à contacter directement Yultina, la présidente de l'association. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ry namana malagasy fanalavateny ny hoe Shalom, sehatra hifampizarana ny andraikitra ho lovan'ny olombelona miarady. Arak'izany dia sehatra na kianja hivondronantsika rehetra izay vonona ny Shalom, ka tsotra ny filamatra izay tsy maintsy bika mahay ny fatrambaly, raha dika comité frantsay dia hoe on ne peut pas tout faire, on ne peut être que complémentaire. Koa indra raiky roa lehibe ny fanazavana amintsika ny momba ny Shalom. Ny tapany voalohany dia fanazavana amintsika ny ankapobeny hoe inona moa ny Shalom, avy aiza ny Shalom. Ary ny tapany faharoa dia ampahafantarako antsika ny fototra iaingana ka mety hampiavaka ny Shalom. Mety hampiavaka hoy aho satria maro ankehitriny ireo vondrona etsy mivoy ny rafitra fokololona. Anisan'izany izay efa nivoy efa hitry ela ny ULEM na Université Libre Entreprise de Madagascar, izay najoro ny tompokolay Rapoto Pierre Mesma. Izany hoe araky ny lazaiko, ny tanjona zany dia nandravonana ireo rafitra rehetra ireo amina kianja anankiray na sehatra anankiray ahafahany rehetra manolotra izay azony atolotra izay tsy maintsy bika mahay mpatrambaly. Koa mivoako ny fampahafantarana ny tapany voalohany dia tiako ny mampafantatra atsika etona misy aminareo nefa mahafantatra fa efa hatramin'ny taona 24 ny tenako zany no nanomboka tetoana ny fizarana antsika malagasy ny fampalalana ny momba ny arena kibony tany na notrika arena misy ao an-tanindrazana mba tsy ho tompotrano miono ny olo rehetra, izay ny targetra ka tao anatin'izany namokaratsika niaraka ny VCD anankidimy fampahafantarana ny otrika arena. Etonao dia makasitraka sy makatelona ary mamerina ny fisaorana andreo rehetra naray anjara tamin'ny fanaparitahana andreny VCD reny manerina ny nosy. Dia tiako ny milaza amintsika sy mampafantatra atsika fa raha andrafitra programa nasionaly ho an'ny Madagasikara ka hahafahan'ny fokololona mahazo tombony amin'ny resaka arena kibony tany no atao dia mila fotoana lava dia lava ny fanaovana an'izany. Dia tiako ny mampatsiahy etona zany fa na dia nahazo ny doctorat koa za tamin'ny taona 2009 sivy sy roa arivo. Avy eo nampianatra roa taona tamin'ny université teto France, nampianatra tamin'ny niveau licence master. Dia avy eo mbola nahazo ihany koa qualification au concours de maître de conférence eto France. Na nahazo izany rehetra zany ary dia hoy aho hoe niantsona ny henoko antso ho an'ny tenako dia ny andrafitra programa ho an'ny Madagasikara ka nanoka tena manokana aho nandrafitra izany. Ankehitriny dia vita ny fandrafetana ny programa tamin'ny farany taona 2013 telo amby folo sy roa arivo no vita tanteraka ny fandrafetana ny programa ka nanoratra boky izay misy 20 page 80 page aho momba an'izay
programme zay izay mitondra ny anarana hoe James Mada na Geomatic Engineering and Mining Services in Madagascar. Izany hoe ny 2009 aho namoaka ny boky momba ny teziko sy ny arenan-kibon'ny Madagasikara, ny 2013 namoaka ny boky momba ny programa ahafahan'ny malagasy fokon'olo isam-paritra mahazo tombony amin'ny arenan-kibon'ny tany. Fahamarihana kely etona ho antsika ao anatin'ny boky navoakako tamin'ny 2009 ho an'ny zay tsy nahavaky azy tsy mbola nahita azy dia mampahafantatra ny saritany misy fomba teknika vaovao fandrafetana saritany ho an'ny Madagasikara faritra atsimo no nataoko. Ka tao anatin'izany nataoko ho application, nataoko ho atrikasa manokana izay nidinihako manokana ny fipetraky ny vato kimberlita izay mitondra ny vato kimberlita dia ireo vato mitondra ny diamondra diamant any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Izany hoe afaka mahita zany ny toerana mety ahitana ny diamondra ny tenako tao anatin'izay tezy nataoko zay. Dia fanontaniana napetraky ila tamiko hoe raha mahita diamant ianao Brice maninona tsy mandeha mitrandraka diamant dia manamboly ianao dia avy eo anao milanceny projet anao. Somary ijanonako kely izay alohan'ny hidirantsika manaraka satria marina tokoa le lazain'le olona kanefa ny amaliko azy dia tsotra raha manao an'izay ny tenako dia lasa mividy mora le diamant dia mivarotra azy lafo be. Dikan'izay anisan'ireo olona hanambaka ny vahoaka malagasy fokon'olona ny tenako ka tsy mifanaraka amin'le rafitra tiako apetraka. Izay no mahatonga nandrafitra n'ity programa James Mada ty satria amin'izay fotoana izay dia arak'le programa arosoko izay ho azavaiko amin'ny tapany faharoa hoe 700 isan-jato ho an'ny malagasy amin'ny fitrandrana ary 900 isan-jato zany ho an'izay vahiny partenaire amin'ny fitrandrana io. Dia rehefa vita ty boky ty dia niezaka ny tenako nifandray tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga amin'ny sehatra arenan-kibon'ny tany any Madagasikara. Dia rehefa nidinika tatiorina rehefa nidinika tamin'ireo mpanolotsaina manokana ny tenako ao zany ireo zoky ray aman-dreny dia teo nitapaka tamin'ny volana oktobra 2014 teo hoe ndao ajoro ny Shalom ary Brice ka ny Shalom dia tsy hitondra ny programanao rery amin'ny sehatra arenan-kibon'ny tany fa hitondra ihany koa ireo programa amin'ny sehatra hafa ka ataontsika tanjona amin'ny fifidianana manaraka amin'ny 2018 na 2019 na zay ho avy eo dia ataontsika tanjona ny fitondrana ny programa an'asa rehetra izay miainga avy amin'ny rafitra fokon'olona ka anisan'izay zany ny programa James Mada. Noho izany io James Mada io zany no fototra iaingany Shalom. Izay le lazaiko teo azavaiko anareo any amin'ny tapany faharoa. Fa raha ititra landalina kokoa amin'le Shalom dia izao raha vao inia zany nampafantatra ny Shalom teo amin'ny Facebook sy teo amin'ny internet dia fanontaniana voalohany napetraky ny olona tamiko dia hoe Shalom zany Brice dia teny jiosy sao sanatria ary ianao ty anisan'reto milaza ho tanànaky ny jiosy mpikambanao anatin'izany dia hoy aho mamaly valintaniana mba tsy ampipetraka azy tsony dia tonga dia valiko aminareo hoe iza Brice dia hitanareo zao tanora tahaka ireny tanora rehetrarehetra reny ka ao anatin'ilay tanora izay tsy mahafantatra ny tantarany loatra fa tapatra eo amin'ny dadabe sy bebe. Izany hoe tsy fantatro loatra raha na misy jiosy na tsy jiosy ny tany tany mbola tsy nanadiady an'izany ny tenako. Kanefa mifandray amina tanora maro aho sy olona maro izay mijoro fa ao anatin'ny fikambanany taranaka jiosy na ao anatin'ny hoe mahafantatra fa hoe taranaka jiosy. Malagasy ireny olona ireny, izay ny tiako tsindrina, malagasy ireny olona ireny ka fifanakalozana samy malagasy no ilaina fampandrosoana Madagasikara koa manaja tanteraka azy ireny aho amaliko le fanontaniana voalohany. Dia rehefa indray namoaka ny sary mampafantatra ny Shalom ka napetrako eo voany ny logo dia napetrako ny rafitra fototra anankitelo izay azavaiko rehefa avy eo dia hoy indray ny fanontaniany olona maro tamiko hoe hono aby Brice sao ianao io ao anatin'le fikambanany vondrona ny reto antsoina hoe franc-maçonnerie fa ohatra mitovitovy le sary. Amaliko azay fanontaniana indray zay tapaka sy namana dia zaho tsotra izaho Brice dia tsy mpikambana ao anatina vondrona inona na franc-maçon na inona ao anatin'ny ohatr'ireny fa kosa mbola veriko indray misy malagasy milaza mijoro fa ao anatin'ireny fikambanan'ireny dia araka ny lazaiko anareo hoe fampandrosoana ny Madagasikara ny tanjontsika ka noho izany misokatra amin'ny rehetra isika na inona vondrona misy azy. Dia idirako landalina indray ary amin'izay fotoana izay ilay hoe tokotelo mamasana andro fototra hijoroany Shalom.
raha jerenareo amin'ny sary rehetra nampahafantariko dia misy tokotelo zany a ny fototra ijoroany Shalom. Misy ireo lazaiko eto hoe ireo tanora vatona sonitra ny tany andrafitra ny programa hoentiny Shalom. Misy eo anilany fototra iangana zany ireo sojabe elany etezana lavavolo isaparitra, diko tsara isaparitra. Izany ireo no fototra iangana azavaiko kely. Itenako manokana zany a de efa mitondra programa atao amin'ny sehatra renan-kibon-tany, anisan'ireo olona hitondra ny programa fampandrosoana ny sehatra renan-kibon-tany. Amin'izao fotoana izao de misaotra sy makasitraka ary makatelina ireo tanora rehetra efa samy joro namaly ny antso a ka samy efa mandrafitra daholo amin'izao fotoana izao tsikelikely ireo programa nasa hafa rehetra misy. Ohatra amin'izany tandrosaiko etoana ny resaka culturel, ny resaka recherche na fikarohana, ny resaka fanabeazana éducation, ny resaka commerce international, efa misy ny resaka finance, efa maromaro zany ireo tanora nanolo tena ary efa miketrika amin'izao fotoana izao izy rehetra ny programa ny tsirairay avy. Izay zany a le fototra voalohany atao amin'le hoe triangle atao ambany ato. Rehefa aveo a de misy an'le fototra faharoa le hoe sojabe na tangalamena isaparitra izay elany etezana lavavolo. Azavaiko ny tanjona zany a dia ny ampivondrona ireo sojabe rehetra isaparitra ao anatin'ny vondrona io. Satria nahoana? Fantatritsika tsara fa rehefa antsika malagasy no anao zavatra dia miantso foana ny fomba malagasy ny mangatatso-drano amin'ny ray aman-dreny. De hoy izahay hoe raha andrafitra programa fampandrosoana ny tanindrazana raha vetsika de tsy rariny sihitsiny raha iantso ny tso-drano reto ray aman-dreny. Izay zany no antony ijoroany reto ray aman-dreny reto voalohany. Fa anisany tena fototra ijoroany izy ireo koa de arak'izay mahatonga azy hoe sojabe sy olobe isaparitra no ilaina satria amerina anome lanja ny soatoavina malagasy isaparitra ny tanjony ny rafitra rehetra ho ajoro ka iry zareo reto no andray anjara mavitrika amin'izany. Zay zany a ny fototra ijoroany Shalom izy anankiroa. De aveo hitatsika le misy le hoe iraka olom-bofidy voaositra. Amin'izay fotoana zay zany rehefa voarafitra ny rafitra ka nahazo tso-drano amin'ny ray aman-dreny zay tsika voaniraka olona hitondra ny programa tsika au niveau Shalom. Izany hoe tsy filoham-pirenena ray no atolotritsika amin'izay fotoana zay zay lanitsika amin'io fa koa ao daholo ireo olona rehetra olom-bofidy voaositra isaparitra hitondra ny programa nasatsika rehetra. Izany hoe any amin'ny 2018-2019 na zay fotoana ho avy eo zany a dia tsy olona ray no atolotritsika fa vondrona olona miara-manaiky ny atao hoe rafitra fokon'olona isaparitra. Izay zany a ny amtinako an'le fanazavana an'le triangle ahafantarantsika hoe inona mo ny atao hoe Shalom. Etonao de amaranako an'iny partie voalohany iny, misy ny tapany voalohany iny a de hisarika kely le saitsika atao amin'le resaka sojabe. Satria hitanareo angamba ny fampahafantarana ataonay any izy daholo ny efa sojabe misy amin'izao fotoana izao. De hisariako manokana ny saitsika amin'ny zokobe Razafindrabe André ataoko ohatra. Makatelina ray aman-dreny ary mamerina itona fiarabananao tratry ny taona raha mahita fantatro fa mamaky anito video ito koa ianao. Izokobe Razafindrabe André de tiako ampahafantarana antsika amin'ny sehatra anankitelo ho an'izay mbola tsy mahafantatra azy. Makatelina azy ny tenako sy ny ekipa rehetra nanaiky niditra sy nijoro ao anatin'io rafitra io a satria izao. Voalohany izy a raha fantatritsika fa hoe eo amin'ny 13 taona na maherin'izay eo ny fotoana nigadrahan'ny tompoko lahy Nelson Mandela tany Afrika Atsimo nandritry ny fiainany dia Izokobe Razafindrabe André de nigadra nandritry ny 20 taona raha tambatra fa gadra politika. Izany hoe nanana foto-kevitra izy a miainga amin'ny resaka fokon'olona zay tiany na piarina fa noho tsy fitovizan-kevitra amin'ny mpitondra dia ariela any amponjy zay le hoe gadra politika. Dia zay ny fototra voalohany. Fototra faharoa na resy lahatra anay amin'ny Zokobe Razafindrabe André de zao. Tsara ampahafantarana antsika zay tsy mahafantatra fa taizany Zokobe tompoko lahy Monja John i Razafindrabe André. Izany hoe anisan'ireo mpitarotolona tamin'ny 1972 izy iady ho an'ny tanindrazana avy any Atsimo. Izany hoe tsara ho fantatritsika koa fa ny rainy Razafindrabe André dia mpitarotolona tamin'ny 1947 zany hoe niady tamin'ny fahaleovan-tena pirenena.
Izay zany a ny fototra faharoa mipetraka ahafantarana any Razafina be André. Ny fototra fahatelo izay tsy miala am'ireo anankiroa reo de zao. Raha tonga teto Frantsa izy a, tsara fantatsika fa 7 taona izy a am'izao. Tonga teto Frantsa izy a, mipetraka teto a, any Nantes a, de ny tanàna nipetrahany a de tanàna anankiray izay tena mikorotana, eritrereto zany hoe isan-kerinandro tsy maintsy misy fiara mirehatra. Tena mikorotana de mikorotana. De hoy izy hoe rehefa hitany zany le fikorotanana de nanantona ny ngia tompona andraikitra ngia maire tao an-tanàna izy de hoy izy hoe Andriamatoa le maire, any aminay any Madagasikara de misy le rafitra atao hoe rafitra fokololona izay nindramin'ny tompoko la Thomas Sankara nampiasainy tany Afrika ka sao de mba tokony ampiaritsika eto amin'ny tanànatsika io zavatra io a satria tena mety ary afaka ampandrosoana ny faritra misy atsika mba ilamina. De nekeny ngia le maire le sosikevitra de iza Brice izao no mijoro vavolombelona aminareo sy ireo olona rehetra niara-dita aminay nanao ny fivoriana tany aminy fa anisan'ny faritra faran'izay milamina sy madio ary tsara ny tanàna misy azy amin'izao fotoana iresantsika izao. Izay zany no mahatonga hoe ao anatin'le rafitra Sojabe dia manasa anareo zoky ray aman-dreny rehetra izay resy lahatra amin'ny rafitra fokololona anatevin-daharana anio satria mila mitsondranonareo ny programa hoentinay tanora ato amin'ny Shalom izay hoentindreo olom-boafidy voaositra ho iraka ho alefatsika. Izay ny amaranako ny tapany voalohany amin'ny fanazavana. Hiditra indray aho amin'ny tapany faharoa. Ny tapany faharoa inona ny fototra zany iorenan'ny Shalom satria tsara de tsara le hevitra fa ahoana ny fomba ampiaingana azy. Ny valiteny de tsotra de tsotra. Fantatritsika rehetra fa firenena malagasy de fivondronana rafitra fokololona maromaro ary ao anatin'ny rafitra fokololona de misy ny tokantrano. Fantatritsika malagasy fa ny tokantrano dia tantanana amin'ny vola no mampiodina ny tokantrano. Raha tsy injaraina ny vola miodina ao anatin'ny tokantrano de misy karazany anankiroa. Mialatsiny amin'ny teny frantsay. Misy ny atao hoe budget de fonctionnement ary misy ny atao hoe budget de développement. Ny fonctionnement de ireo vola ilaina ividy sakafo, ividy fanafody, ny fianarany ankizy, ireo madinidinika atao hoe mampiodina ny fiainan'ny tokantrano andavanandro. Ny budget de développement mba maniry te hahazo fiara, te hahazo tany, te hahazo ividy akoho, ividy omby, anampiny isan'ny ombiny mba te hanatsara ny fiainany ilay malagasy. Ka etoana zany ny zava-misy nefa de zao fantatritsika tsara fa malaza resantsika malagasy amin'izao fotoana ny hoe nohanina androany te davina rapitso. Ka amin'ny fomba ahoana raha zany no ahafahantsika mampandroso andreo tokantrano tsirairay avy ireo, izany hoe tsy maintsy fehezina zany a ireo budget anankiroa reo vo afaka atao hoe miroso ny tokantrano, izany hoe miroso Madagasikara. Ka eo ny idiran'ilay rafitra fototra arenan-kibon-tany azavaiko ihany ny toyany. Fantatritsika malagasy, fantatritsika rehetra fa ny 20% maherin'ny malagasy de mpamboly sy mpiompy daholo. Mpamboly sy mpiompy. Ny fambolena sy fiompiana nefa tsy mandava-taona no anaovan'ny malagasy an'izany a. Efa ty zavatra zaraiko aminareo ty a, tsy zavatra teoria hoe nofinofy, fa zavatra efa niainako hatramin'ny 2008 a nanomboka an'izao fikarohana sy fandiniana zao a, ary tamin'ny 2001 zay arako a nanao efa-bolana tany Madagasikara any ambanivohitra mandinika ny fametrahana an'ity rafitra ty. De toizako mpamboly sy mpiompy ny malagasy fa tsy mandava-taona izy mamboly sy mpiompy, fa fantatritsika fa eo amin'ny volana May eo a dia manomboka miandro vokatra izy a, de miandry ny rano ray rehefa aveo ny orana ahafahany mamboly. Zany hoe misy fotoana zany a ohatrany tsy de manao ininona le malagasy, de amin'iny fotoana iny a no andao hoentitsika ny malagasy ho lasa mpitrandraka arenan-kibon'ny tany. Izany hoe avazavaiko raha mpamboly sy mpiompy zany ny malagasy a de ny zavatra hoentitsika rafitra eto amin'ny Shalom dia ho lasa mpitrandraka arenan-kibon'ny tany koa izy, ka ny mpitrandraka no alefantsika voalohany. Ka ao anatin'izay enim-bolana monja ny lazaiko zay a, hoe volana May ka hatrany amin'ny volana Novambra Desambra any a, de afaka mamokatra izy a ka mampidy-bola sady tombony, de iny tombony iny no amenony an'le budget de fonctionnement sy budget de développement. Mbola ny resaka arenan-kibon'ny tany fotsiny resahako amin'izay fotoana zay satria iny lazaiko hoe fototra, fa akoatr'izay misy andreo sehatra hafa, misy ny tourisme, misy ny resaka énergie, be deabe ny atao ho andreo tekrisiana zay samy amelabelatry ny azy aoriana kely satria any amin'ny 2018
nitanjona amin'ity resaky ty. Toy izao ihany. De mety hiteninareo hoe ahoana brisy no anatanterahana an'izany ao anatin'ny enim-bolana, tsy lofo ve zany? De hoy aho mantsy anareo teo hoe fa nandramako le izy efa bola anatany Madagasikara nahita fa mandeha le izy fa azavaiko anareo ny ao anatiny. Marina de azo tsinjaraina telo lehibe ny etapy ao anatin'izay, mialatsiny amin'ny teny frantsay, ao anatin'izay sehatra enim-bolan'izay. Etapy voalohany ary aty am-boalohany fotsiny izy no mizara telo fa aveo izy tonga de mitohy anankiray fotsiny amin'izay sisa. Ny etapy voalohany ampianarina ny malagasy isa paritra ny arenan-kibon'ny tany misy ao amin'ny faritra misy azy. Araka lazaiko anareo teo ny tezy nataoko, doctorat nataoko tamin'ny 2009 dia mamaritra ny teknika rehetra fandrafetana ny saritany geolojika, zany ahafantarana ny geolojia ao ambanin'ny tany ao. Raha mametraka fantanina ny tenako nareo am'izao fotoana zao, inona brisy ny arenan-kibon'ny tany misy eto na eto de arakaraky ny fotoana sy ny enti-manana hoentintsika de azoko atoro anareo hoe zao no misy ao, zao no misy ao. Izany hoe am'le etapy voalohany zany de ampianarina ny malagasy isa paritra ny arenan-kibon'ny tany misy ao amin'ny faritra misy azy. Raha olona any Dego izy de ampianarina ny ao Dego hoe ao Dego zao daholo ny vato misy aminareo, zao ny arenan-kibon'ny tany misy aminareo ary zao ny vokatra mety ho azonareo. Zay le tanjona. De Tuléar izy hafa mazava ho azy, zany hoe tsy hitavongona ao Antananarivo na any Andrenivohitra na ny faritra tanàna ville tsony ny olona fa andeha hody amin'ity programme ity satria samy te hitrandraka ny arenan-kibon'ny tany any amin'ny faritra misy azy. Ny etapy voalohany zany averiko ampianarina azy ny arenan-kibon'ny tany misy ao amin'ny faritra misy azy. Rehefa hainy le izy de miditra ny etapy faharoa tsika ampianarina azy ny lalàna fototra rehetra sy ny fitandrovana ny tontolo iainana izay iainany amin'io fitrandrahana io. De mety hiteninareo hoe brisy ianao zany manofinofy ny olona aty Madagasikara ne mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra, ahoana ny fomba ampianaranao azy an'izany? De hoy aho hoe fantatritsika tsara nareo rehetra mamaky sy mihaino azy zao aiza daholo misy anareo, misy aminareo any Madagasikara, miaino ny sofinareo, mahita ny masonareo. Malaza tony am'izao fotoana zao ary malaza zaraina etsy sy eroa ao Madagasikara. De hoy aho hoe ny tablety misy aneny teknôlôjia azontsika apetraka fotsiny eny entina mandehandeha iny de apetraka fotsiny hoe ekenao ve mameno dossier izy de tonga de apiny izy am'izay fotoan'izay, zay le rafitra ho apetraka ahafahany mandrafitra ho lasa mpitrandraka ara-dalàna izy. Fantatritsika am'izao fotoan'izao fa ho atao hoe passeport numérique, passeport zao omena karatra manokana tsirairay ireo mpitrandraka ahafantarana azy izy mpitrandraka ara-dalàna ary ao anatina base de données anankiray complet zany ireo mpitrandraka malagasy rehetra isa paritra miainga any amin'ny fokon'olona à la base. Mivondrona zany le fokon'olona am'izay fotoan'izay. De hoy izy ndray tsika raha hoe brisy sotranao fa tena tsara le hevitra sy ohatr'izay fa aizitsika ny ahita vola fa mila vola ane zany zavatra resanao rehetrarehetra zany marina de marina ry namana, marina de marina ekeko firenena farany mahantra fa havalo sika am'izao fotoan'izao. Fa hoy aho mantsy anareo hoe au carré raha ny eritreritro manokana nandrafitra an'ity James Madar 20 pejy resahako anareo ty de hoy aho hoe ao anatin'io de voasoratra tompoko aok'izay ny fiaraha-miasa amin'reto multinational vitianisa fa andaotsika hisokatra amin'ny atao hoe économie sociale et solidaire. De hoy nareo ndray hoe brisy inandray zany tantarainao anazy any zavatra vaovao ndray zany de amaliko anareo de tsotra marina efa maro ny manana malagasy tsika mahafehiny atao hoe économie sociale et solidaire. Fa ty anazavan'izany anareo satria tsy traikefako zany, tsy sobikako zany, fa ny fampiarana azy amin'ny sehatra mihinana kosa no azavaiko anareo. Izany hoe ny tanjona de tsotra. Raha ohatra ka hatram'izay ka hatram'izao de multinational ny atao hoe multinational de vondron'olona tokana na fianakaviana na vondron'olombitsy mitrandraka de mahazo tombony izay manome antsika 2% any amin'ny fototra any amin'ny fanjakana ny arenan-kibon'ny tany no miara-miasa amintsika hatram'izay de hoy izy aho hoe aok'izay tapitra treo. Zay efa vita de vita fa ny teoriana tsy tokony ho zay intsony. Ny teoriana de misokatra amin'le atao hoe social et solidaire, izany hoe manana namana aty ambadikatsy, manana namana antsika ry, ianareo mijereo misy any Italie, misy any États-Unis, misy any Chine, manana vahiny namana nareo any akaikaikinareo any, ndao re eto reny olona reny ametraka ny vola ny hitrandraka any Madagasikara ka tsy andalo ary amin'ny 2% ary amin'ny kitapontsony fa tonga de ho mpiara-miasa mivantana amin'ireo fokon'olona isa-paritra ka hitrandraka miaraka amin'ireo fokon'olona reo. Eo no mipetraka ilay sosikevitra efa vitako kajy atao anatin'ity hoe 700 isanjato ny malagasy, 10 isanjato nen'le olona vahiny tonga mitondra vola. Izany hoe azavaiko
nahoana natao efapolo isan-jato sy enimpolo isan-jato voa eo any laza tamintsika ary fantatritsika fa firenena farany mantra fahavalo Madagasikara. Raha iantso mpitondra mpanambolitsika zany a mba handresena lahatra azy tsy maintsy matombony izy majoritaire izy ao anatiny fitrandrahana. Faharoa manarakarak'izay ny tanjona ary mampiavaka ny Shalom de izao very hoe mivondrona any anatin'ny coopérative le malagasy kely misy toerana anankiray ohatra ataontsika hoe misy volamena afaka mamokatra zao kilao isa-taona zao ny vokatra bénéfice amin'io de atao ny dossier de entiny hitadavana investisseur de zao no mampiavaka ny atsika zao re tsara ho fantatritsika inona moa no atao hoe pays émergent. Ny pays émergent matoa izy tonga émergent nisy étape maromaro tao anisan'ny étape anankiray nandianany a ny hoe ireo olona rehetra any amin'ny faritra émergent reo no tonga mametraka ny volany mampiodina ny volany na mandray anjara miditra ho actionnaire ao anatin'ny fitantanana na orinasa aty ivelany. Izany hoe ny 40-60 efapolo isanjato enimpolo isanjato arosoko ao anatin'ny James Mada dia mametraka hoe orinasa mijoro aty ivelany no atsangana ka am'izay fotoana zay le malagasy sady mandray efapolo isanjato amin'ny vokatra no koa rak'izay tompona fanapahan-kevitra amina orinasa aty ivelany. Am'izao fotoana zao miredareda miakatra nisan'ny chômage aty ivelany. Izany hoe ho an'ireto frantsay na amerikanina na ireto européanina reto a dia soa azy ny fanaovany an'io tetikasy io miaraka amintsika. Koa izay zany a no mampiavaka tanteraka an'ilay projet atsika resaka James Mada satria am'izay fotoana zay afaka tanteraka misokatra ao anatin'ny enim-bolana ny Madagasikara ary tsy miresaka tsony vola ariaritsika fa ny vola euro sy dollara ampiasain'le vahiny no tonga de ho resahan'ny fokon'olona coopérative isa-paritra ao anatin'le izy. Ohatrohatr'izay raha fitiniko amin'ny teny tsotra lay programa zaraiko hoe amin'ny teboka telo lay programa resaka renakibony tany fa araka lazaiko anareo moa 20 page izy ty misy ny olona sasatsasany efa nahazo azy koa makasitraka sady andreo rehetra zay nandray azy ka mampita azy mampiasa azy amin'ny tokony ampiasana azy fanasoavana ny tanindrazana. Zay tompoko no azoko zaraina amintsika androany ka raha misy fanontaniana tianareo apetraka de misokatra am'izany ny tenako malalaka ny fanontaniana izay azonareo apetraka na amin'ny telefona na amin'ny Skype na amin'ny email na eto amin'ny Facebook na eo ambanin'ny commentaire eo amin'ny YouTube sy ny internet rehetra. Misaotra sy makasitraka tompoko ary mamerina trany ny fiarabanantsika tratry ny taona vaovao. Mirahaba soa tompoko mandra-piona vetivety indray.